Ity Copriès na conférence ny filohan'ny université sy ny fitoerana ambony ity no rafitra ambony indrindra manapa-kevitra amin'ny fampandehanana amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Nahafahananamaritra ny fahefana sy ny fahafahamanao autorité et compétence universitaire ny Copriès farany. Nandrafitra ny paikady ny atrehana francophonie ireo lalàna mifehy ny fitoerana ambony IST ny fametrahana rafitra ifanankalozakevitra isy ny lamina ara-tsosialy social. Isan'ny efa nodinina fa hoalaninna bebe kokoa ny fiarovana ny fananany université patrimoine universitaire. La dinika vaovao handamina lafin-javatra maro kosa ny fampitoviana ny tety andro calendrier universitaire. Rehefa manomboka sy efa miezaka ny université manontolo mba hampitovitovy n'izay calendrier zay satria manahirana tokoa izy io na eo amin'ilay hoe système LMD zany misy le mobilité sarotra be na eo amin'ny resaka bourse dia efa manahirana be zany izy io. Irisona bebe koa ny fanatanterahana ny politika mpanjakana momba fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Nisy ny dingana vita, misy ny mbola hatao. Isan'ireny ny fandrafetana paikady pirenena momba ny fampianarana ambony. Ilay teny nataony monsieur le président de la république fisandratana mirindra izahay ao anatin'izay dia mbola manohy an-trano enseignement supérieur et la recherche scientifique réel moteur de développement par l'excellence et l'innovation. Efa mioty ny vokatry ny asanay hatramin'izay zany zahay dia manomboka tamin'ilay accréditation dia nandeha indray nanohy le deuxième étape ny assurance qualité hisotomana le hoe stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Roa andro no anatotosana ity Copriès eto Antananarivo ity hamaritra lamina vaovao hampandehanana lavidavitra kokoa ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy.